Manatra ny arabandray toko lasy toko vavy amin'ity takarivan'ny alarobia ity tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao Sanjakan-Andriamanana eto ny fanolorana. Manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandeha resaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny médecine ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nazahoana akom-baovao ny momba izay ho tanterina amintsika ny trangana tsy fandriampahalemana any amin'iny fakaratra vakina karatra iny ihany koa dia mahabe resaka maro amin'izao fotoana izao ho tanterina amintsika eto ny antsiprian'izay. Ankoatra ireo hoentina amintsika ihany koa ny trangana sosialy ny fanatanjahantena amin'izao takariva izao araka ny fanambara teo dia manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manjaka tokoa ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny distrikany Betafo amin'izao fotoana izao. Mitantara ny zava-mitranga any toerana any ary ny mpanao gazety namana Mamy Andre Jafisolo. Ao anatin'ny horohoro-tanteraka ny ao anatin'ny vokotany vakin'ny Fatsina ao anatin'ny commune Ambonivohitra Betafo amin'izao fotoana izao raha tsy ahivana kely tokoa dia ny alakamisy 1 martsa 2024 lasa teo no nisy fanafiana andian-jiolahy maro dia maro nirongo fitaovam-piadiana basy nanafika ity vokotany vakin'ny Fasana ity. Tokantrano iray moa no tena lasivatra izy ireo saingy nanohitra ilay tompotrano ka voakapan'ny famaky ny lohan'ny jiolahy iray isan'ireo nanafika ireo rehefa tsy tafavoaka ilay fanafiana nataon'ireo jiolahy izay dia nifindra tamin'ny trano teo akaikiny ireo jiolahy mpanafika ireo zany ary dia naka lehilahy iray tao anatin'ny tokantrano iray hafa io ary notifiriny tsy nisy resaka avy hatrany ilay raim-pianakaviana avy ao Andamosiny. Rehefa zany dia lafo ireo jiolahy tsy naka na inona mihitsy atao anatin'ity fianakaviana nisy ny maty ity. Ankoatran'izay nefa nanomboka teo dia nandraona nandefa teny nandraona sy naneritrakta ireo jiolahy fa ho avy anao valikaty ao amin'ny tanànany Vakin'ny Fasina sy hitondra fanafiana indray ihany koa. Ny alatsinainy faha-efatra ny volana avrily lasa teo dia nisy fanapoahana basy nataon'ireo jiolahy ireo manodidina ny tanàna fa mbola tsy nidina ny niditra ny tanàna izy tamin'izay fotoana izay. Atreo dia ny horohoro tanteraka ny ponina tao anatin'ny vokotany Vakin'ny Fasina ao anatin'ny commune Betafo Ambonivohitra ity ary dia ny rohotra namonjy ny renivohitry ny commune avokoa ireo zaza amam-behivavy rehetrarehetra andatiny mihitsy mba hitady fiarofana ary dia nampiatrano izany moa ny bureau ny commune ao Betafo ao. Izany dia ny lehilahy sy ny tovolahy ny raim-pianakaviana izay sisa no mipetraka ao Vakin'ny Fasina fa dia miala daholo zaza amam-behivavy ary ireo lehilahy mijanona tanàna dia tsy mandro na tsy mahatonga trano fa any an-tsaha manao ny fiangenana no ataon'izeo. Tsara marina aloha fa ity vokotany Vakin'ny Fasina ity dia tsy lavitra loatra ny renivohitry ny commune Betafo fa miala eo amin'ny 2 kilometatra na 2 kilometatra sasany eo izay misy ny vokotany Vakin'ny Fasina izay ary tsara marina ihany koa fa ahitana tompony gendarme brigade gendarme ao Betafo ary ahitana komissarian'ny polisy ihany koa. Raha ny fanazavana izay nomeny rakotoniaina Gérard Clément adjoint au maire ao Betafo efa misy ny andraikifandraisy ireo mpitandro filaminan'ireo ary efa mipetraka any andro aman'alina ny mpitandro ny filaminana hidirena akaiky izay tsy fandriampahalemana izay fa ny vaovao re fotony aloha avy any amin'ny toerana ho an'ny mponina avy any dia ny hoe tsy misy afaka mandeha aty Betafo ny lehilahy fa miambina ny tanàna fa na izany na izany dia mbola mitohy ihany koa fandrahonana amin'ny basy isakalina ny fanapoahana basy ataon'ireo jiolahy manodidina lavidavitra ny tanànany Vakin'ny Fasina. Izany ny tsy fandriampahalemana aty amin'ny distriktan'ny Betafo satria ny distriktan'ny Betafo ireo commune rehetra dia saika ahitana dia tsy fandriampahalemana indrindra ny asan'ny jiolahy sy ny fanafian-dahalo izay avokoa.